Tsiraikitra ny fiaonam-be no kasainy mapara tao io arivo io. Ifandroitany samy mapara ny anarany ity vondrona politika ity. Tsy tonga teny amin'ny Roxy ihany koa ny filompanorina Andry Rajoelina. 70 ireo solombavam-bahoaka nankatoy ny ladinika natolotry ny birao maharitra teny Tsimbazaza androany. Fividiana ireo filombomera misarika amin'ny 30 miampy mpapakateny iray ho an'ny voamerany vola sy ny teti-bola. Niakatra ny feo, fangatahana fandrotana karaman'ny solombavam-bahoaka, fanovana ny gouvernementany Kolo Roger. Rampitso amin'ny 3 ora no anolotra ny programa anasany eny amin'ny anteny mera-pirenena ny gouvernemanta. Manana mpianatra mihoatry ny 80 isaky ny kilasy ny 70 isanjaton'ny EPP eto Andrenivohitra. Ankizy 7 hatramin'ny 9 no mipetraka amin'ny W iray raha tokony 2 hatramin'ny 3 izany. Ny 70 isanjaton'ny malagasy mampiana-janaka amin'ny EPP. Mahery ny 703 alina ny isan'ny mpianatra ny nivon'ny ambaratonga fototra manerana ny boriboritany eny eto Andrenivohitra. Farany, ny fananganana fototra fitrasa goavana amin'ny resaka sosialy sy ara-toe-karena no mbola olana ao antsika eto Madagasikara. Any ivelany kosa, efa lasa fitadiavam-bola ananganana karazana fototra fitrasa andanimbola be nefa natao an'ny fialam-boly. Tahaka izany ny zava-bita miavaka iray goavana entina amintsika atao anatin'ny fanadihadiana natoka ho an'ny zava-bita miavaka. Ny antsipriny izay vetrano. Sous le haut patronage de la FMP, Ligue Nalamangue, CBT, l'analogue organise un tournoi de pétanque, triplette constituée, le samedi 10 mai et dimanche 11 mai 2014 au CBT Mahamas. Sponsor RTL, partenaire média Cool TV FM. Infoline 032 05 910 53. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Paolaï, toujours meilleur. Sous l'égide de la Fédération des sports Auto-Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale long de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport Auto-Malagas. Sponsor officiel Total Madagascar. Transport officiel Ford. Média officiel Cool TV FM. Tonga soa indray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ho an'ny Cool TV amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy asaina mpanajana ianao anaraka ny andinindininy izay. Ny vaovao politika avy hatrany ary nondeha hanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Ny karaman'ny solombavam-bahoaka tamin'ny taona 7 ihany no karama ho raisin'izy ireo tsy manaiky izany. Ny solombavam-bahoaka miakatra ihany indray koa ny feo Tsimbazaza efa miainga sady ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny fangatahana ny fanovana ny gouvernementany Kolo Roger eny Tsimbazaza eny noho izany voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny fifandanjakery eny anivon'ny anteny mera-pirenena solombavam-bahoaka miisa 7 no nankatoy ny lahadinika natolotry ny birao maharitra iray kosa ny tsy naneho ny heviny io maraina io teny Tsimbazaza mitatitra ny mahakasika izay i André Rarson. Ny ena indray nisan'ireo solombavam-bahoaka tonga teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity 7 izy ireo. Tsy mbola nanatrika teny an-toerana ary Kristina Razana Masoso ireo mampariray tarika aminy. Hita teny kosa ry Michel Ratsivalaka, Aniara Fanomezanjo ary Naivra Oldin. Na izany aza ny Rosiana fifidianana.
fividianana foloa ambomera misy araiky amin'ny telopolo miampy papaikateny ray ho amin'ny vomera amin'ny vola sy ny telopolo. Fanapahana ihany koa fa rahampitso amin'ny telo ora no anolotra amin'ny programa nasa ny gouvernemanta. Raha tokony sabotsy izao no tapahin'ny Bromahatra fa tokony hanaovana izany, ireo no lahadinika ny vohitra androany. Efa vonona ny gouvernemanta sy ny programa nasa no solitenan'ny gouvernemanta tatonga teny Tsimbazaza fa ny Bromahatra no nanohy ny 2 andro sabotsy nahatonga ny ady hevitra io. Raha ny tena marina moa ny parlemanta no nangataka hoe ataovy zoma fa efa nandray fanapahan-kevitra mihitsy ny prime ministre fa atao amin'ny zoma amin'ny telo fanolorana ny politique générale de l'État io. Lahadinika mandritry ny 5 andro manaraka no tapahina androany. Anton'izany tsy afa-miasana ny telimera raha tsy tafatsangana amin'ny vomera izay andinika sy anotra volavolana lahadinika arak'izay amehana manaraka. Io moa zany misy ny ataontsika hoe priorité marina fa priorité ihany koa ny ordonnance fa oui tsy maintsy ho tafiditra zany zay amin'ny ataontsika hoe programme pivorian'ny Assemblée nationale amin'ny herinandro ambony. Raha vao vita ny fanoloran'ny gouvernement amin'ny PGE dia hiditra amin'izay ny antenimieram-pirenena. Indrindrandrindra koa azadiny fa androany no mitsangana ny commission juridique ny Assemblée nationale, ny commission juridique aloha no andinika ny hoe manahoana amin'ny fomba hiamandena ny ordonnance iny dia ny commission juridique ihany nanolotra azy eny amin'ny séance plénière rehefa avy eo dia izay vao manapaka izay. Tokony arararoatra ny famidalovan'ny prime ministre ty Tsimbazaza ny solombavamboaka angataka ny hanovanan'ny gouvernemanta hoy kosa ny solombavamboaka Marany Iarisa. Raha mitady marina fahamarinana toerana mpanatateraka satria tsy maneho ny endriky maranisa ao Tsimbazaza io gouvernemanta ny Cool Roger io. Variable io mila mitarina sara zany hoe raha stable zany io gouvernemanta io dia tokony nataon'ny président république mandrava ny assemblée no gouvernemanta io mba ho taratry n'izay zany ny avy ety amin'ny assemblée nationale satria amin'izao fotoana zao io tsy manana olona daholo ny akabazan'ny ministre io. Hafanafana indray ny Tsimbazaza amin'ny herinandro ambony iny no ny resaka tombotsoa. Tsy maintsy andinika ilay didim-pitondrana laharany 4.4 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 20 aprily 4.4 lasa teo izay manery ny solombavamboaka na filazam-pananana izy ireo vanta amin'ny vatavatsangana amin'ny voamera misahana amin'ny fandrindrana ny lalàna na ny commission juridique. Ny vaovao tena toerana ihany koa na lalàna fa ny didim-pitondrana tamin'ny taona 7 tsy nasiam-panovana nametraka ny karama sy ny tombotsoan'ny solombavambahoaka no ampiarina amin'izy ireo ankehitriny. Tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana ankehitriny zany amin'ny solombavambahoaka ka lazain'izy ireo fa tsy ho ekeny. Dia rovina marina vao andika tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoa ambony firenena nanaova indrindra ny ngilo nandritry ny fampielezan-kevitra. Fa mbola ny vaovao politika izay hatrany dia mifandrotika ny samy mapara hatramin'ilay anarana no ifandroitana amin'izao fotoana izao tsy raikitra ny fiaonambe no eritreretin'ny ity vondrona politika ity ho karakaraina androany hariva tsy tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa araka ny feona hely Andry Rajoelina filompanorona izany. Ny fanajejiny Andry Arson no mitatitra anao ny mikasika izay. Ny fiandohan'ny fiafarana avy ny zava-misy ankehitriny ao amin'ny ekipa amin'ny filoha Andry Rajoelina tonga tena manodidina androko sy Antaninarenina toerana tokony hanaovana amin'ny fiaonambeny mapara elatra maranty tokony tamin'ny 10 ora sasany teo. Tsy niditra tao amin'ny efitrano tokony hanaovana amin'ny fiaonambe izy ireo fa nitarika amin'ny mpanao gazety eny amin'ny tokotanin'ny hôtely iray ao Antaninarenina. Nanambara ny ministra maranty fa tsy hisy ny fiaonambe satria mbola izy ny tokony anto zany amin'ny maha-mpandrindra nasionaly azy. Ary namafisiny fa miaraka amin'ny 30 amin'ny solombavamboaka mapara misy 720 izy. Azy ny maro anisa. Zengetsy tonga hiady fa tonga fanakalo hevitra. Hitanareo fa voalazan'ny règlement intérieur ny mapara dia roa isan'isany amin'ireo antoko politika sy fikambanana politika izay misy ao anatiny zay no composé atao hoe assemblée générale. Ka raha tsy feno ireo dia tsy mahatapaka ny assemblée générale dia zay zany dia bureau national mitarika zay. Tahaka zay zany le izy. Mbola iraisana ve zany ny coordonnateur général hatramin'izao mbola zany no coordonnateur général. Tetsankilany ireo mapara mbola mifikitra amin'ny Andry Rajoelina dia nivory tao amin'ny Roxy. Nilaza izy ireo fa tsy mpikambana mapara intsony ny ministra Marantsy de Dieu. À partir n'izy efa namadika ny tato amin'ny mapara dia efa nivory zay mapara ary nanangana ny coordonnateur Vonjimaika isolo toerana azy. Dikan'izay zany efa tsy tompona andraikitra tsony ngay Marantsy Jean de Dieu azava zay ka zay eritreritry ny any sy zay ruiruiny any tsy fantatray fa zahay dia mivory ato anatin'ny mapara ary na ny statut efa ny sanatriny vavy efa naladiny lela efa nitsakitsahany io dia tsy misy olona miconsidéré azy tsony any. Une fois izy efa tsy nanaraka ny discipline de parti anay efa tsy nanaraka ny ligne de conduite nay tato dia tsy misy miconsidéré azy tsony ato à partir an'izay fotoana zay.
Niova fifanankalozam-baovao amin'ny mpikambana sy fanentanana politika ilay nolazainy an-gazety fa fanambe mapara entina natsarana amin'ny fomba fiasa. Ny tsy fahatongavan-dradio Landry ve nahatonga izany samy mahavitsy an'izy ireo mpikambana mpanorona mifikitra amin'ity filompanorona azy ity niatrika amin'ny fivoriana. Zay tsy manaiky mihitsy ny vahoaka fa voafitakao tratratratraina amin'ny télé sy ny radio ny soan'ny vehivavy. Io androm-panjakana io ve mba tantanana vehivavy dia ataonao ohatran'izao anaovana atsotsa. Rajonary mampianina izay vahoaka fa baraky izay mifidy an-drajonary mampianina izay andro rajoelona hatramin'ny farany. Ho lasa mpanohitra amin'ny fitondrana misy ankehitriny ve mapara elatra andro rajoelona manomboka eto. Anana ero amin'izany fanehoran'izany ihany koa ve ireo mapara sisy ireo vokatra izao fivakivakisana sy fampitenyity vondrona ity izay nireo maranisa tany am-boalohany. Fa ao anatin'ny andro faharoa nanomboan'ny fivoriana ara-potoanan'ny antenimieram-pirenena, isan'ny vaovao nisongadina teny Tsimbazaza ny tabataban'ny solombavam-bahoaka sasany ny isam-bomiera izay tafiakatra hatramin'ny 1.30. Izany hoe vomiera iray isaky ny ministera izany. Fanontaniana mipetraka ary ny hoe anana ny asiny amin'izany ve ny antsoina hoe enquête parlementaire manomboka izao. Isy enquête parlementaire ho tonga hatramin'ny farany ihany koa ve ao anatin'izany fanajajiana no mitatitra izay. Tokony apetraka amin'ny fanontaniana tonga sana ihany ny mpanara-baovao nandreny antsoantsony député Rosy tamin'ny talata teo. Business daholo manodidina an'io. Olona mizara vola daholo manodidina an'io député io. Toeriko zany. Fa pourri. C'est pourri. Nandrahona ny ametra-pelany ity solombavam-bahoaka ity fa tsy mbola niala aloha izy hatreto fa hoe mbola haka-hevi-bahoaka. Mazava kosa nefa fa tsy niteniteny foana izay mpanao gazety raha namerimberina hatrany fa mandeha ny resa-bola ary lasa etam-baritra mihitsy ny solombavam-bahoaka sasany tao anatin'ny 3 volana na solombavam-bahoaka azy. Misy mpividy, misy manaiky hovidiana, misy ny mpanombana ary misy ny mpanera. Risoriso avolenta ny zava-misy raha ity tabataban'ny député iray avy amin'ny Mapara ity. Isy komisiona manokana andinika sy anadiady momba ny resa-bola ao amin'ny antenimieram-pirenena io ve sa ho vitavita fotsiny satria hoe raharahany sany député izany nefa iny vaky retany rendanitra iny. Isy asa itory eny amin'ny Biancos samy finina ve ireo milaza fa manohana vahoaka ny fidy azy. Tsaroana tsara fa isan'ny voatontonona ihany koa ny Mapara tamin'ny fampiasana vola nandritra ny fifidianana sy ny fanamatam-bazana n'ireo tsy miankina sasany tao amin'ny GPS ohatra toy ny fizarana vola sy ny sisa. Ary re fa lasa fomba fanao tao amin'ny antenimieram-pirenena izany. Raha tsorina, mifampiapanga ho samy vokiny risoriso sy ny vola maloto ireo solombavam-bahoaka. Ho an'ny akamaroan'ny vahoaka madinika, resa-tseza sy tombotsoa no mamaika ny ampahany maro amin'ireo solombavam-bahoaka ankehitriny. Voatondro molotra ihany koa nefa ny fanjakana izay voapanga fa manery ankolaka sy amin'ny fomba rehetra n'ireo député mba hanohana ny filoham-pirenena. Raha ny eritreritro zany amin'ny fihetsika ataon'ny mpanao politika ao Tsimbazaza dia anisan'ny fihetsika mampalahelo ihany. Ahitana fitiavan-tena izy satria rehefa hoe tsy misy tombotsoa amin'ilay andaniny ilay izy dia lasa izy mivoaka na manao fihetsika ohatran'izay. Na raha pirenena nefa tsy miandry an'izay fa tokony atao zany izay fanarahana. Fa raha ohatra ka fitiavan-tena no atao dia ohatran'izao foana mahazo antsika. Firenena efa tena anaty lavaka tanteraka mbola mitarazoko amin'ny fandehan-draharaha eto. Ile ady la politika sy ty ady seza ty neny tena mampalahelo be tena mamoatra mampitsiko an'ile firenena. Zay ny zavatra tena mampalahelo be amin'ity fiainana ity fa ho aloha amin'izay le vahoaka mba hitan'le anjara masoandro va mipetraka io ny filoha maiza mifandamina ireo député ao amin'ny antenimieram-pirenena ireo mandrindra ny lalàna izay tena ho ahorona ireo tao amin'ity firenena ity. Aiza ny sosialim-bahoaka atao tsy hita mahitsy fa variana miady an-trano fotsiny eo. Amboary ny sosialim-bahoaka izay ihany nenay nangatanay. Amboary ny fiainan'ny vahoaka majinika. Manana ny mahamaika azy ny vahoaka malagasy. Miandry marika hita maso izy ireo, ahitany fa miainga ny fampandrosoana. Anao ahoana kosa nefa no avy ny antenimieram-pirenena ity. Ireo komisiona raika amin'ny 3 ahavita ny asany araka ny tokony ho izy ve? Ipetraka amin'izay ve ny tena ady hevitra demokratika raha ny fifanoheran-kevitra amin'ny resaka birao maharitra azy ireny efa henoana fivadiana palitao sy fividianana député. Ny azo antoka aloha raha izao no mitohy ho sarotra ny amerina fitokisan'ny vahoaka ny mpanao politika.
Efa voafidy tolakandro eo ny filohan'ny voamiera miisa iraky amby telopolo sy ny mpampiakateny iray ho an'ny voamierany vola sy ny tedibola eo anivony anteny miera araka ny lahajinika nahazo ny fangatoavan'ny rehetra ny maraina mitovy isa amin'ny isan'ny ministera ireo voamiera ireo. Efa nifandamina ireo solombavambahoaka mialohan'ny fitsinjarana araka ny antokona ny vondrana misy eo anivony anteny miera ka tsy nanano sarotra ny fizotran'izay fifidianana izay araka izao hitaterany Andry Ararsan azy izao. Teo amin'ny tantaran'ny anteny miera-pirenena ity ny isam-boamera be indrindra teo amin'ny tany sy ny firenena. Ny voameran'ny fanabeazam-pirenena ihany no nahitana kandida roa saingy nisintona ny firotsahany tamin'ny ora farany ny solombavambahoaka Ratefy Arivony John avy amin'ny samby fiaran'ny Noe ka ny solombavambahoaka Andriamasinana Aurelia tsy miankina no an'ny sisa kandida. Ny tsy miankina manana filoam-boamera 5, ny mapara manana filoam-boamera 4, ny Ankolafy Ravalomanana 4, ny VPM MMM sy ny GPS 2 avy, ny Leader Fanilo, Antoko Maintso, Iaraka Isika, Lezas, Patram, Fizamana ny iray avy. Avy amin'ny tsy miankina ihany koa ny mpampiakaten'ny voamera ny vola sy ny tetibola. Ny solombavambahoaka Randriana Solo Nicolas avy amin'ny mapara no filohan'ny voamera ny fiarovam-pirenena. Razafy Mille Constance avy amin'ny Leader Fanilo filohan'ny vola sy ny tetibola. Volaingo Marie-Thérèse avy amin'ny VPM MMM no filohan'ny fandrindran-dalàna. Florentine Delphine avy amin'ny Lezas no filohan'ny voamerany tontolo iainana. Ho afa-miasa tanteraka amin'izay zany zao ny solombavambahoaka satria efa tafapetraka daholo ny voamera isan-tokony andinika ny lalàna ampandroso ny raharaham-piariana sy ny fampandrosoana ankapobeny. Afa tanteraka kosa sary isika no izantsika izao fampalalam-baovao izao. Nametraka sora-baventy teny amin'ny Masoivo Sinoa tetsy nanisana indray ireo mpanjifan'ny banky BICM androany maraina. Toy ny tamin'ny talatalasa teo tsy voaray teny anivon'ny primatura ihany koa izy ireo. Mbola mitaky ny tsy anakatonana ny banky nanaovan'izy ireo petrabola hatrany ireto mpanjifa ireto. Arahantsika avy hatrany ny fanadidina mikasika izay. Teratany Sinoa no tompon'ny banky BICM izay namoahan'ny CSPF taratasy mandidy ny fanakatonana azy roa herinandro lasa izay. Androany nitady fanampina teny anivon'ny Masoivo Sinoa eto Madagasikara ireo mpanjifa manoloana ny olan'izy ireo. Dia mazava ho azy mila mpahafantarina ireo tompon'andraikitra aty amin'ny ambasady zany ny tena toe-java-misy marina. Efa fitao zay fa teny azo tao moa zany misy vonona ny anampy zany amin'izay azony atao. Fa mbola miandry ny tena concrétisation zay zany zay amin'izao fotoana izao. Taorin'ny famelarana ny sora-bavety teny amin'ny Masoivo Sinoa io, ny rona teny amin'ny lapany Mahazo Arivo nangataka fiaonana tamin'ny Prime Ministre izy ireo. Araka ny loharanom-baovao, ny sekreteran'ny Prime Ministre no nandray ny taratasy napetraka ireto solotena ny mpanjifan'ny BICM ireto. Nilaza ny antso azy ireo ny eny Mahazo Arivo raha ampitso hatreto, manay mafy ny overy vola ireo mpanjifa ireo. Efa nivoaka ary tsy azo ivalozana intsony ny fanambaran'ny CSPF mbola ifandinika amin'ny tokony ataony manoloana izany ireo mpanjifa. Zaho manokana aloha mbola tsy nare an'izay fa ny dingana manaraka ho atao ngambany mbola ifampiresahana amin'ireto membre reto dia mety omenantsika miandalana eo ihany ny toyany. Aleo angamba aloha izay ivory dia ho hita eo tsy zavatra tokony tapahana manaraka. Araka ny fanadihadiana tompony andraikitra amin'ny tana toerana ambony any amin'ny Masoivon'ny Madagasikara ny Chine ny tompony petrabola betsaka indrindra eo anivon'ny Tsibanky misy olana ity. Mbola tsy eto Madagasikara io olona eo amin'izao fotoan'izao raha ny lalàna tsy hanana ny firenena sy nofahefana izy any an-toerana. Tsy maintsy hiandry ny fiverenany eto zany vao mety hisy ny dinika. Ny Masoivon'ity firenena ity eto Madagasikara androany dia nilaza fa hijery izay azony atao momba ny raharaha. Fa ilaina ny fametrahana ny fenitra ahafahan'ny vokatra malagasy hiatrika ny tsena na eto an-toerana izany na any ivelany ahafahana mandrisika ny tantsaha amin'izany ny fangaraharahan'ny ny vidin'ny entana eny amin'ny tsena. Antony nametrahana ny tranobe ny varotra sy ny mpiara-miombona nametrahany tranobe ny varotra sy ny mpiara-miombona antoka aminy ny bazary mada izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny andindininy mahakasika izay. Sehatra miantoka ny fiveloman'ny 20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana. Ilaina araka izany ny fanomezana toromarika ireo tantsaha mba ho matianina lalana tokana ahafahana mampiroborobo ny sehatra ivelaran'izy ireo. Fampiroboroboana izay midika ihany koa ho fanatsarana ny vokatra anaraka ny fenitra. Fametrahana ny karazana norme
na fa mihitsy ary norme ko eo amin'izao fotoana zao a norme ny produit tsirairay avy de tsara ihany koa mba havaozina satria efa norme efa ela be anisan'ny paikady voalohany zay a. Ny fanajiajiana ataon'ny mpanara-maso ny vidin'ny varina ny observateur Turiany hatreto no fomba ahafahana mamoaka ny vidin'ny entana eny an-tsena isan-kerinandro ny fivoahan'izany ary tsy mivelatra ho an'ny be sy ny maro ny fijerena ny vokatra izay fanajiajiana izay. Mbola vokatra vitsy ihany koa no voakasika izany napetraka amin'ny mampokandro any ny bazary mada izay ahafahan'ny tantsaha ny mpividy ary ny mpanondrana manao fifanakalozana amin'ny tsara ho fantatra amin'ny vidin'ny entana eny an-tsena. Isan'andro misy mise-à-jour foana iny, isan'andro misy mise-à-jour foana. Zay zany a le anisan'le asa tena asa goavana ao anatin'le izy ifandraisan'ny ny aty amin'ny plateforme sy ireo olona zay eny amin'ny terrain eny amin'ireny tsena iasany ireny. Tsy ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ihany no azo jidiana amin'ny alalan'ny afatra anaty finday amin'ny teknôlôjia napetraka ity. Hatramin'ny vidin'ny vokatry ny asa tanana ihany koa. Atoato ipetraka ihany koa ny fomba ahafahana manao fifanakalozana ara-baritra mivantana amin'ny alalan'ity tetikasa ity. Fa vaovao ny fanamboaran-dalana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao miverina ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana eo amin'izay lafy ny fanamboaran-dalana izay ny lalam-pirenena fahatelo no voakasika amin'izany ny lalam-pirenena fahadimy A mampitohy any Ambilobe sy Vohemara ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo miala eo Ambovimbeka hatrany Fort Dauphin sy ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo A. Ho atao tara ireo lalam-pirenena ireo araka ny voafaritra vatsiny ny vondrona Europeana ihany koa ny fanoloana ireo baka folo mampitohy ny Vangaindrano sy Fort Dauphin. Momba ny famatsim-bola avy any amin'ny bady kosa dia miditra amin'ny tsingana faharoa amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy fa ankoatran'ireo dia isan'ny lalam-pirenena nahazo famatsim-bola ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy fanampanazavana. On va donc bitumer les RN5 entre Mananar et Marontit. On va également donc reconstruire les ouvrages de franchissement. Donc comme vous connaissez également, les RN5 entre Soneran-Vongo et Mananar, ça va être financé par le fonds cohésien. Bon, actuellement, on est en train de solliciter d'autres bailleurs de fonds parce que l'enveloppe octroyée par le fonds cohésien, c'est quand même largement insuffisante pour pouvoir financer la totalité du linéaire. Actuellement, on a réussi à avoir 4 millions de dollars dinars cohésiens, à peu près 17 millions de dollars. Donc il y a le fonds d'habit qui s'est manifesté, donc c'est à hauteur de 30 millions de dollars. Fa tsy voatery ho ratsy hatrany ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro na mavesatra kokoa ary izay lafiny ratsy izay. Vaovao eto amintsika miova endrika ny fanamban'ny ranomasina sy ny zavaboary raketiny mandeha ankehitriny. Ny fanajiajiana rehetra amaritana ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fiainan'ny zavaboary fanajiajiana. Miakatra ny hafanan'ny ranomasina miovaova ny firafitry ny zavaboary anaty rano toy ny akorambatona ny récif corallien. Miova toy izany ihany koa ny fahazaran'ny biby miaina amin'ireny toerana ireny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia le fiakaran'ny température zay miteraka blanchiment de coraux. Zany hoe mety miamiena le trondro hita fa hita amin'ireny toeran'ireny. Ny toeran-kafa ny fiakaran'ny température dia lasa feno zany le fepetra isehoany le coraux récif corallien de lasa ndray misy mitombo ndray le productivité any amin'le toeran'ireny dia ohatra hoe any sud-est misy an'izay zany ohatra. Vao manomboka ny fikarohana sy ny fitrandrahana ireo antotanisa mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro. Tsy mbola misy araka izany ny tarehimarika ofisialy momba izany, indrindra ho an'ny any ambany ranomasina raha ny eto Madagasikara. Tsy ny ranomasina ihany kosa nefa no hiaran'ny fiovaovan'ny toetrandro, mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina ny fivadiky ny toetany amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny calendrier culturel zany miova ho an'ny mpiompy. Eo koa eo amin'ny fiompiana dia noho ny tsy fampiny rano satria le rehefa famaina zany miteraka tsy fampiny rano dia sairana koa zany mpiompy amin'le parcours de Bechtereau sy ohatran'izany. Ary koa eo amin'ny mpanjono eny an-dranomasina dia misy fiantraikany be dia be ihany koa.
raha momba ny hafanana niakatra teo amin'ny ray degré teo ny maripana tao anatin'ny 5 taona farany raha ny fanazavana azo. Ilaina ny fampahafantarana ny vokatra tsy ny fiovaovan'ny toetrandro ahafahana mampifanaraka ny fomba fiaina sy ny fiarina amin'izany. Antony nanaovana ny atrikasa fanofanana ireo mpikaroka sy mpanentana isan-tsokajiny amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro. Mila fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny lafin'ny fanabeazana sy amin'ny lafin'ny fiofanana isika. Zany dia tsy tenenina fotsiny izany fa vokatry ny atrikasa efa natao tamin'ny volana aogositra teto Madagasikara izay nampiseho fa izany sehatra izany dia tokony anaovantsika fanamafisana fahaiza-manao na renforcement des capacités. Tapitra amin'ity volana May ity ny tapany voalohany amin'ity tetikasa Island ity tetikasa izay novatsiany vondrona Europeana vola ary nikendry ny fampandrosoana ireo nosy firenena eto amin'ny ranomasimbe Indiana ka isan'izany Madagasikara. Ny EPP fanokafana ny vavahady-tsainy ny zana-bahoaka tsy dia misy miresaka firy isan'ny toerana ahitana tsy fanajana ny fenitra amin'ny fampianarana nefa ireny EPP ireny na dia ho an'ireo manodidina n'Antananarivo renivohitra aza manana mpianatra mihoatra ny 80 isaky ny kilasy iray ny 70 isan-jato ny EPP eto andrenivohitra ankizy efatra hatramin'ny 4 no mipetraka amin'ny W iray raha tokony ho 2 hatramin'ny 3 izany fanadihadiana amin'ny sehatra ny fiarahamonina hoentiny Gaetan Andriatsilavo. Misy 70 ny EPP manerana ny boriboritany enina eto andrenivohitra. Ahitana mpianatra mihoatra ny 700 tsirairay ireo sekolim-panjakana ireo. 9 hatramin'ny 12 eo ny isan'ny efitrano fianarana ho an'ny kilasy 5 ao amin'ny ambaratonga fototra voalohany. Vokatra izany amin'ny ankapobeny, mpianatra 9 hatramin'ny 70 isaky ny kilasy no ampianarana. Ankoatran'izany, isan'ny olana sedrain'ny akamaroan'ireo EPP ihany koa ny fahaterany fotodrafitrasa ao anatiny toy ny W, ny seza, ny latabatry ny mpampianatra, ny varavarana sy ny sisa. Tsy vitan'izay, tsy ampy ihany koa ireo W ireo. Misy fiantraikany amin'ny fampitana fahalalana nefa izany, raha ny nambaran'ny mpampianatra. Tena misy fiantraikany dia misy fiantraikany koa satria mifanelingelina, manelingelina tery le toerana zany dia maheno zareo hoe tery madama dominy anina ny anako dia lasa ohatra n'izao ny soratra. Manjary lasa miheno zareo mitabataba foana zany mandama ny zareo natao am-pianarana. Ny EPP ihany koa dia mampiasa ny fomba fampianarana fahiny na ny atao hoe système éducatif traditionnel. Manana toerana manokana ambony kokoa noho ny mpianatra ny mpampianatra. Asiana fanamorana ihany koa ho an'ny ankizy izay makeny amin'ny solaitra be. Efa antitra sy tota avokoa nefa ireo. Ankoatr'izay, ireo mpampianatra no miantoka raha toa ka misy ankizy maratra na marary tampoka. Tsy ary fomba zany io zavatra io ny tena marina ny W petrahan'ny ankizy zany eo dia tsy ampy. Ny trano dia efa tena hoe ratsy dia ratsy eo amin'ny ny loko sy ny sisa ny dalazy ny rehetrarehetra be da be zany ny zavatra tokony mbola ho amboarina eto. Eto koa zany tsisy koa zany le fifandraisana ato amin'ny sekoly sy ny CSP2 fa na maratra raha le ankizy na misy problème amin'ny aty am-pianarana dia tsy maintsy hoe le mpampianatra no miantoka ny volalany ao fa le tsisy fiaraha-miasa zany eo nefa le ankizy eto zany tena hita mihitsy hoe latsaka tanteraka mihitsy. Ankoatra ny tsy fampiana mety hahazo ny ankizy any an-trano amin'ny resaka sakafo sy ny sisa, misedra olana ihany koa izy ireo amin'ny fahateren'ny toerana any an-tsekoly. Isan'ny zava-misy aty amin'ny EPP rehefa misy ny ankizy voan'ny sery na ny gripa, vetivety zany dia miparitaka iran'ny kilasy. Jehivina ihany koa fa ny 70 isan-jaton'ny malagasy dia mampiana-janaka amin'ny EPP avokoa. Ankoatra ny famerenany ny tahan'ny fandaozan'ny ankizy ny sekoly fanabeazana fototra, izay hatrany amin'ny 70 isan-jato ankehitriny, asa miandry ny ministera ihany koa ny fanavaozana ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa handraisana ireo mpianatra ireo. Lafim-baovao hafa tanteraka ny avaka ihany koa tamin'ity anio ity ny nahitana ny tale generalin'ny Total eto Madagasikara nidina ifotony nanao ny asan'ireo pompiste fanomezana ohatra velona ho an'ny mpiara-miasa raha ny nambarany no antony izao. Fampiarana ihany koa ny fiofanana izay nataon'ireo mpiasa manoloana ny fanatsarana ny tolotra ity farany izay tafiditra ao anatin'ny vaindondra rà ho an'ity vondrona mpamatsy solika ity fanampanazavana. Eh bien, on fait nous assister au premier jour d'une campagne qui s'appelle Top Service. Depuis plusieurs mois, l'ensemble de nos gérants et de nos pompistes ont bénéficié d'une formation
leur inculquant la qualité de l'accueil, la qualité du service que Total veut offrir à l'ensemble de ses clients, donc service gratuit bien entendu. Par ces services, c'est quoi? C'est notamment lorsque vous venez faire le plein chez Total, le pompiste va vous proposer le nettoyage de votre pare-brise, va vous proposer la vérification du niveau d'huile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un moteur qui n'est pas suffisamment approvisionné d'huile risque de surconsommer, risque la casse moteur, et derrière c'est des problèmes. L'engagement de Total, c'est de fournir de l'énergie à l'ensemble de ses clients et une énergie de qualité sans augmenter la consommation. avy eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray ary dia nanomboka androany ny anjiany fahasivy tamin'ny fiaonana amin'ny sarimihetsika fohy hetsika izay aharitra hatramin'ny fa7 ny volana May ho avy izao. Horonan-tsary mihetsika miisa 507 izay no tondo saina manerana izao tontolo izao no alefa mandritra io hetsika io eny amin'ny lapan'ny tanàna eny Analakely. Fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity moa raha ampitso ho tanterahana eny an-toerana fanazavana no hoarahantsika. Mampiavaka azy zany dia antony maro samihafa misy séance voan'ny sokafanay ao fa indrindrandrindra manomboka izara vola amin'izay zany izahay eo an'ny prix hatramin'izay alefany mandeha mianatra any an-dafy izay olona mahazo loka fa amin'ity zany misy ihany ny alefa mianatra any an-dafy fa misy no mena vola tany amin'ny film 700 tany no nijerevanay zay vao ny sélectionné andreo 350 reo zay hoe reto aloha ny alefa fa reto ny tsara reto ny hitanay fa mifanintsy amin'le FDB amin'ity taona ity zany ho aseho an'le publika malagasy zany dia ny fahatongavany be sy ny maro no takiny isa maraina film ho an'ny ankizy ny alefanay. Makasika ny hetsika ara-kolontsaina iny dia manomboka ny 7 May izao ka hatramin'ny 7 ny volana Jona dia hoarahanao eto amin'ny Kolo TV ireo horonan-tsary mifaninana ao amin'ny hetsika rencontre des films courts horonan-tsary izay ifantenana ireo mendrika indrindra azo ny loka amin'ity taona ity. Vaovao avy any ivelany kosa ny fananganana fotodrafitrasa goavana amin'ny resaka sosialy sy ara-toekarena no mbola olana ho antsika eto Madagasikara. Any ivelany kosa efa lasa fitadiavam-bola manokana ny fanamby ananganana karazana fotodrafitrasa andaniam-bola be nefa atao an'ny fialamboly. Tahaka zany ny zava-bita iray goavana entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiany Mirana Ramanatsoa ity. Ferukt tsy fialamboly nataon'ny ankizy izy ity fa natokana ho an'ny mpakafy manokana ny sensation forte. Ity no toboggan aquatique lehibe indrindra maneran-tany. Na dia mbola andrasana ny 420 May ho avy izao azy any Kansas, États-Unis ny fisokafan'ity fialamboly ika farany ity efa nekeny Guinness ho zava-bita miavaka ny taona 2024 ity grisagorisa ambony rano ity. Namonjana ilay toboggan lehibe indrindra ny Brésil manana ahavo 170 metatra ity ao Kansas ity. Tsy kilalao-njaza araka izany izy ity manana zanatohatra miisa 420 izany hoe any amin'ny 430 metatra any vao tafakatra any amin'ny faratapony. Raha saripanina aloha dia aleo tsy milingilingy. Tsy vitan'izany ihany midina hatrany amin'ny 20 degré ny foronan'ny fotodrafitrasa ahafahana milalao an'ity toboggan aquatique ity. Miverina miakatra indray avy eo dia midina mialoha ny hijanonana midobo filmanosana iray. Araka izany mahatratrana ny 100 km isan'ora tsy mijanona ny hafainganam-pandeha eo ambonin'ity toboggan ity amin'ny fidinana. Manome ilay fihetsem-po mampiorakoraka ireo izay mandeha aminy ity toboggan goavana ity. Manaitra mampivadi-po mihitsy azy ho an'izay mila izany. Fanontaniana mipetraka moa ny hoe raha mandeha mafy ve tsy atahorana ipitihan'ny olona efatra eo amboniny. Malama raha teo ity toboggan ity izay koa moa ny tsy ambaratelo ny karazam-pialamboly iray tahaka ity. Efa matianina manokana ny enjenera namorona azy. Mazava ho azy tsy azo atao aloha no mitsangana raha andeha amin'ity toboggan ity mba tsy ahitan-doza. Tsy ho kilalao-njaza mihitsy araka izany ity zava-bita miavaka iray ity na azo ny ankizy ilalaovana azy. Vitsy ireo ray aman-dreny no sa andefany zanany ilalao tahaka izao. Mbola lavitrezaka ny mety ahitana karazam-pialamboly maherisetra tahaka izao eto amintsika. Hatreto aloha mbola mijanona ho fialamboly miavaka nefa tsy mbola takatry ny rehetra ihany koa ny cinéma 5D na ny 9D na dia be mpakafy azy.
Eto ampamaranana dia ho ampatsiavinanao fa ho fanatsarana ny fifandraisantsika sy ny fampalalam-baovao ary ihany koa hanomezana fahafampo antsika ampijery ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Dia ampahafantarina anao fa ny 7-20 ny volana May ho avy izao dia manomboka amin'ny fitora sy sasany no anarahanao ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy, amin'ny valora sy sasany kosa ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mivantana avokoa ireo ho an'ny fahitalavitra. Tsy miova kosa ny vaovaontsika mivantana amin'ny atoandro amin'ny 2 ora na amin'ny onjam-peo zany na amin'ny fahitalavitra. Ankoatran'izay dia tsy miova ihany koa ny vaovao lehibe amin'ny onjam-peo amin'ny 4 ora alina. Ny magazine Mekamag no arahantsika afaka fotoana fohy aoriana ity fampalalam-baovao ity. Horonan-tsary mihetsika voalohany aorian'izay l'homme bicentenaire, horonan-tsary faharoa kosa destination finale andiany fahadimy. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.